Ankasitrahana na tompoko lasy toboko vavy tsy misaraka amin'ny fahita lavitra ma TV amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao zao manolotra ny araba ihany koa manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola mafampana ny zava-misy eto amin'ny firenena ao anatin'ny raharaha politika dia ny fikasan'ireo solombavambahoaka zany ny anongana ny filoham-pirenena amperinasa sy ny fanaterany ny antota taratasy mirakitra an'izany teny anivon'ny HCCT fa nikevitra maro zany no noentina zany tamin'ity andro androany ity ny zava-nisy teny amin'ny lapana Tsimbazaza ihany koa hoentina amintsika ny fiomanana samihafa ao anatin'ny fiatrehana ilay fivoriana andehan'ny fahaenina ambin'ny folo izay apetran'ny Madagasikara amin'ny taona ho avy izay isany nitondran'ny filoham-pirenena faneho-kevitra ihany koa hoentina amintsika ny sehatra sosialy tsy adino ihany koa no mitondra zany amintsika amin'ity takariva ity miandro ny lamina sy ny toromarika vaovao vao handray ny asany indray ireo solombavambahoaka atao aorian'andry ny zava-mitranga teny amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena ireny araka izany tsy misy ny fivoriana eny amin'ny lapana Tsimbazaza na dia efa maro aza ny fandaharam-potoana voafaritra fa ho tanteraha fotsiny tableau misy ny fandaharam-potoana ny antenimera-pirenena raha ny zava-nisy teny amin'ny lapana Tsimbazaza androany raha ny fanazavana avy amin'ny bromaritry ny antenimera-pirenena ny ato aloha ny asan'ny antenimera-pirenena mandra-pisiny ny fandaminana vaovao. Ny ato amin'ny antenimera-pirenena moa zany dia manapa-kevitra ny mampihato amina fotoana tsy dia voafetra ny asa ty amin'ny antenimera-pirenena zany mandra-pahampilaminy toetra raha eto amin'ny firenena. Iandrele valiten'ny ACCV voaverina iasina alao sa hoe mbola misy fandaminana fandaharam-potoana fotsiny? Ny solombavambahoaka rehetra moa dia eto an-toerana amin'izao fotoana zao dia tsy hoe dia hiandra zay fa misy fandaminana atao angamba amin'ny séance plénière manaraka eo nanovana ordre du jour. Raha ny fandaharam-potoana voafaritra teo aloha ankoatra ny fandaniana lalàna dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny antenimera-pirenena ho an'ity herinandro ity ny fanaova minisitra avy amin'ny gouvernemanta tatitra eo anatrehany ny antenimera-pirenena.